Ny fiangonana Kristam-basia Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity andron'ny talata 5 ny volana Jolay ity ary faly manonona hatrany ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny famarinana izay hovakitsika androany dia ampitondraina ny lohateny hoe ny fiainany miavaka. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona 2:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany, ataoko fa izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Ny fiainan'i Jesosy dia fiainam-pahagagana, tsy manam-pahataperana ary ambony natoraly, fiainana tena miavaka. Manamarika izany ireo asa tsy tamboisaina feno ny herin'Andriamanitra sy ny indrafony. Manome antsika sombony ny amin'izany fiainana miavaka izany ny Baiboly. Ny Jaona 2:20-30 ohatra dia milaza amintsika hoe ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra, izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Ny tanjon'ny firaketana an-tsoratra ny fahagagana dia mazava mba hanainga ny finoana fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, mitondra fiainana ho an'ireo izay mino ny anarany. Kanefa ny zavatra vakitsika ao amin'ny soratra masina dia ampahany kely amin'ny zava-bitan'i Jesosy. Toy izao no fanampahana nataon'i Jaona. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa na izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Hitantsika izany amin'ny Jaona 2:20. Io teny io dia mampita ny natiorany, tsy misy fetra tamin'ny asa fanompoan'ny masina, tsy manitatra ny tenin'Andriamanitra. Ny alehibe ny asa mahagaga nataony, ireo famantarana sy fahagagana dia mihoatra lavitra ny tahirin-tsoratra nataon'olombelona. Nanamarika ny fisiany teto an-tany ireo fahagagana, fanasitranana, fampianarana ary ny fanehoana ny herin'Andriamanitra tsy tamboisaina. Ny fiainan'i Jesosy dia tsy manan-tsala, voapirofo ny maha-Andriamanitra azy ary maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy manapetra sy ny heriny amin'ny alalany. Raha maharesy lahatra anao zany famelabelarany lehilahin'Andriamanitra zany dia andaotsika hiaraka anao izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra naneho ahy ny fiainan'i Jesosy izay tena mahatalanjona. Ny fiainany teto an-tany dia fijoroana vavolombelon'ny toetranao sy ny herinao masina. Manaiky ny maha-Andriamanitra azy aho ary mankalaza ny asany izay mitohy hatrany, manainga ny finoany sy manova fiainana mandrakizay ankehitriny, satria izy no tsy miova maly sy anio ary mandrakizay mandeha amin'ny zava-misy ao amin'ny fiainana masina, maneho ny voninahiny sy ny heriny ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.